Isanaro manembo nanao Inamure pamudi maswani Oh yeah Imanana mana Timishaniza mba Itafat Yeah Eza naiza Fuera nane Aitako know it babe Yeah Manalukanye dijao Inyalukanyani kai Soeretiani Eza nobe Machara no sorry malana ko Simafuna te mwana za chafake Visa fanoneza nitana ko Yevo nano watingeti sata kwe They are not the mountain yakani sao They want to kuma yitingi lala kwe Anyami no sabu vibana Anu manu saka fupi javani Acho chisi mandai Nasangara Zagira nishari Sa ayati yavana nangama nyai Natokongama Ichi usai Amitaka Amadika Ilu vandilu Manalukanye dijao Inyalukanyani kaya Soeretiani I don't know baby Machara no sorry malana ko Simafuna te wana za chafake Lisa fanoneza nitana ko Yevo nana watingeti saka kwe Dayano na muti nyakani sao Yewa toku mahitingi lala kwe Nanyami na usanu vibanda ko Anu manu saka fupi javani Machara na sorry malana ko Simafuna te wana za chafake Lisa fanoneza nitana ko Yevo nana watingeti saka kwe Ayano na muti nyakani sao Yevo toku mahitingi lala kwe Anyami na usanu vibanda Anu manu saka fupi javani Salama daholo ary faly mifandray amintsika mianakavy. Androany moa zany dia manana lohateny vetikevitra anankitelo tsika. Resaka an'ity momba an'ity job ity zany hoe maintimainty, ngitangita volo, braune. Atao amin'ny aspect psychologique na sociologique no andraisantsika azy ary alohan'ny anombohana aloha dia dosie akatsy taloha. Inona le resaka dosie akatsy taloha raha olona? Meo patiny kely hoe
ia poatratroko amin'ny isika menakavy a taka nofanao a ty kasikety ty moa zany de mena cadeau a ary malagasy no nanao anazy ty a anisan'ny tena olona akaiky ary tena akaiky ny foko mihitsy a ny olona nanao an'ity kasikety ty ary tsy afeniko fa tena c'est très très bien fait a ary le izy tena rigide tsara mihitsy a ary tsy afenina fa mahabôgôsy na de hoe tsy de tena tsara ary no tena manao azy fa lasa bôgôsy manao an'ity kasikety ty ka tsy fantatra intsony zany na le kasikety miainga na za koa ny mampiainga azy fa hitako mety amiko aloha le izy raha izay soloina koa ny solomaso satria samy hafa le solomaso miasa eto sy le anaka de araba retoko tsy hanao hoe araba ririnina fa araba daholo tsika rehetra ary salama aby fa ny androany araky ny teneniko teo de resaka joby hoy ny ONU a dia ny resaka privatisation ny DGI sy ny douane izay manala baraka firenena ary tena manala baraka firenena atomoko any am'le resaka job le izy a ka alefako aloha le hiran'ny nini ahafahantsika rehetra maka saina satria misy toe-tsaina tena tsy mandeha mihitsy ao Madagasikara tena mampalahelo le izy zany satria tena hoe maninona ary tsika malagasy mifanao an'izany tena le resaka Louvarene zany io teneniko io za moa nangataka amin'ny fianakaviana hoe raha mba afaka mi-contacter anareo de mba atsory aho fa ho ampiko iny zaza iny a fa ny olona manao an'ireny zavatra ireny zany de tsy mieritreritra akory hoe inona ny impact moral na hoe impact physiologique et psychologique am'ireny zaza ireny a fa de tena manaonao foana zany le olombelona ary manahirana ndao ary ninino alefatsika ianao tsara le tonony any amin'ny faraparany any fa lazainy mihitsy ny job ozy a ny dikany hoe job manko de mainty za olona job ozy a ka ianonareo tsara le tonony de hitanareo azy hoe misy malagasy de tena ratsy loha zay ny tena marina
grande mine, Aruragita, quella, Azahapachare, continuavo, Ako Saneko, oya, oya, Sanek Malande, oya, oya, Rana Dose, oya, oya, Sanek Kumena, oya, oya, Rama Tete, oya, oya, Bekiano, oya, oya, Sandra Matomamo, oya, oya, Matata Bella, oya, oya. Allo, 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 la c'erano le mix Lentia. Ah, ya, ya, ho. La scala de villa, sale che, sale che mi chua 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 magazzere. E si mi te che te cawi no te. Ana puti changa pose la mote. Samma ngari samri na se. Samma ngara rota kakalo de. Fatma tora pude, mi segna na sale. Sapete un po' tude, mi somma malagase. E tu ana pite. Manzobeya, Manzobeya, Jubeya, Jubeya, Jut fandala goma, Manzobeya, Jut mai trito, Manzobeya, Jut pisakatara, Manzobeya, Tushazwatina, Manzobeya, Jut pisaniniye, Manzobeya, Jut pibulamene, Manzobeya. Bali bale, goya ho, bali bala no, nachnyane, alawa be, goya ho, alawa be, neksane, bali bale, goya ho, bali bala no, nachnyane, alawa be, goya ho, alawa be, neksane. Sana kamente, nato makuti, panato pangauti, wasma beltenge, manta di gola, wasma mabima, chisakan sa sakaste, charon nakahare. Bali bale, goya ho, bali bale no, nachnyane, alawa be, goya ho, alawa be, neksane, alawa be, goya ho, alawa be, neksane, bali bale, goya ho, bali bale no, nachnyane, alawa be, goya ho, alawa be,
Eny ary mamerina ny fifampiarabana ho antsika rehetra tonga eto amin'ity roy ndaosa ity amin'ity ndaosa isy fandaharantsika isaky ny roa andro ity ga manahirana be tokony miresaka antsoina hoe baomanga. Hita mihitsy ianao ny zomanina hoe vao aingana vao niaraka tamiko tena raha misy miresaka amin'izany amin'ny olona rehetra dia izany no miresaka an'izany ary ianao ary mbola tara boboleo ny fiantsoako azy ka tsy hoe vao tonga ianao dia ohatran'ny hoe tonga masika be ohatran'io dia marina ny zavatra teneninao fa raha misy namoaka an'izany terme hoe boboleo izany dia teto raha misy namoaka an'izany hoe didakisma sy solelakisma izany dia teto maro ny terme mivoaka teto ary aza manahy ianao fa lasa lavitra noho ny tany ambadika tany ny resaka momba ny tolona eto amin'ity fandaharam-be. Tsy azonao manko le izy ary ianao angamba ohatrany tsy manaraka vaovao akory, tsy azonao no tena dikan'ilay job satria le ny zanaka malagasy zany lova René amin'le volon'le misaotakotoka be le braun iny zany andao atao hoe style Lenny Kravitz na Jimi Hendrix ho an'ny mahalala dia nahitany loza tany am-pianarana ary lasa resaka be le izy teto amin'ny Facebook zaho moa no nanjoy an'izany keo satria hitako hoe ao anatin'ny tolona tsara ataon'ny akama zany miaraka amin'ny monde justice amin'ny formana ino tizy teo injustice sy ny ségrégation sy ny karazana. Ny monde justice sy ny akama moa dia miady amin'izany amin'ny resaka injustice sy ny ségrégation quelle que soit leur forme zany fa ny adalan'ny hafa no manosinosika manimba zavatra hoe manimba ny zavatra tsy tokony tenenina ao anatin'ny zavatra tokony atao amin'izany rehetra zany. Ndao ary joby ny zavatra efa niteneniko hatramin'izay hoe misy fampianarana diso nataon'ny ray aman-drenitsika du moins ny génération zany mbola tratran'izany. Tsy haiko ny génération amin'izao fotoana izao ohatra hoe ny ankizy 9 taona, 17 taona, 18 taona, 20 taona, tsy fantatro. Tena tsy mahalala tompoko fa ny fantatro dia ny générationko. Générationko dia tena hoe izay mitovitovy taona amiko zany dia tena hoe nampianarina mihitsy hoe tandremo reny olona avy any amiko tanindrana. Tandremo ny tanindrana. Izay no tena nampianarina ary ny tena napetraka tao anatin'ny loha mihitsy dia hoe tandremo ny tanindrana surtout ny any avaratra fa tena enjana be raha no fanafody ka raha tsy teo voatazona any dia mitandrema tena raha ohatra rehefa lehibe any merci tany Charleroi ohatran'izay mihitsy ny fanaovana azy efa bloquéko izy fa je vous remercie beaucoup, c'est gentil. Les gens comme ça qui n'ont rien à voir ici, moi je les bloque automatiquement et je vous remercie tany Charleroi. Anisan'ny akama mahafantapo zany na dia tsy dia miteny firy ary izy ao ambadika eo fa anisan'ny fidèle inconditionnel zany olona zany. Ka tany amin'ny indrindraindrindra hoe 9 taona, 7 taona, 10 taona tany dia tratran'izany éducation zany. Ary ny tena grave tao anatin'ny tantaran'ny fianakaviana dia
nisy cousinay antsoina hoe Tony zay raha tsy diso zanaky ho an'izay malala zao de hoe ho an'izay malala zao de hoe zanaky mamazanona izy io, zanaky mamazanona Lamatoa, efa tany amy taona 770 tany, tsy fantatra na maty, tsy fantatra na velona, fa de tsy hita izy hatram'izao, fa lasa tany Dego izy, de tsy miverina intsony. Mazava ho azy fa tonga de miparitaka be ao amy fianakaviana le fitaizana hoe tandreo jereo zao Tony, tafiditra tam'izany ny tena hoe Tony, zany Tony zany ara nefany tsy hitako akory mandra-pahatonga ny androany hoe iza marina le Tony, fa de nisy an'le Tony aloha sarony teo am'le RSI sy ny Dada Torandry no hitako, satria Dada Torandry tam'izany nanana RSI zany dia nisy an'ny olona nananana teo Savomerina teo ry zareo, tam'izany andro zany, satria ny olona mitondra chauffeurana taxi sady tompona taxi tamin'ny andron'Andriamatoa Philibert Tsiranana dia olona manam-bola. Ka zao no zavatra nitranga zany, rehefa lasa tany Tony de tsy miverina intsony. Ary tena alahelo tamin'ny mamazanona mihitsy zay satria izy no tena hoe nandraindray ny fianakaviany mamazanona zany tam'izany andro. Kanjo tsy niverina intsony Tony ary tsy nanome signe de vie. Raha mba maheno Tony am'izao na zanany na zafikely na vadiny, de afaka mifandray tsika tompoko fa fleurirako eto Malalandray. Tsy nanaraka an'izany fitaizana zany, fa tantarako anareo ny antony zany. Ny fitaizana misy surtout amin'ny renivohim-paritany tahakany hoe Antananarivo, tena misy zany, tsy azo afenina zany. Fa ny fanafenana an'izany dia midika fa mbola mandeha foana amin'ny fiatsaram-belatsia. Ny arỳ ambadika arỳ amin'ny ilany indray ny any amin'ny anindran-tany dia natao hoe ny any amin'ny faritra zany, zay no tsara kokoa, satria manana consonance péjoratif manko le hoe tanindrana sy le hoe côtier na hoe côtière, ary manana consonance péjorative koa, azafady, péjorative koa le hoe borizany. Reo zany samy tsy de mataty daholo raha atao am'izay hoe côtier, tanindrana ohatran'izany, samy tsy mataty daholo. Ka tany amin'ny taona 1990, olona akaiky nalefako naka vakansy tany Dego. Efa menomenona daholo ny fianakaviana ray manontolo. Fa maninona iny zaza iny nalefa any Dego? Maninona iny olona iny? Efa olon-dehibe nefa iny io. Maninona iny olona iny no alefa any Dego? Te hijaly angaha ianao, tsy miverina intsony iny, asian'ny olona fanafody any iny. Zay zany ny tenin'ny lehibe soraka an'Andriamanitra fa le nenitoa tena nitaiza anazy zany, zay atsoika hoe bebe, atsoika hoe neny. Rehefa nodimandry izy io tahakany hoe ny mamako mihitsy no nodimandry. Tsy nitaiza anahy tao anatin'izay tribalisme zay. Fa hoy tsara ny navaliny tam'izay ary tadidiko. Maninona ary nareo no ratsiratsy loha ohatran'izany? Zay ny navaliny zany tamin'ny le tena reniko zany tam'izany. Tena tsy mety mihitsy, jereo nataon'ny zanaky mamazana Tony. Tony ve nivohany nataony tany ary tsy fantatrareo akory Tony na miadana any? Matoa mahafoy ray aman-dreny? De ohatran'izay. Raisiko exemple zany ny ahako raha zay no tianareo, satria
tiako mihitsy le izy zaraina amintsika menakavy mba hahafahantsika mandinika sy misaina amin'ny zavatra misy amin'ny tena fiainam-pirenentsika eo. Ary mety hiteninareo hoe zany ve no resahana? Tena zany mihitsy ny tsy maintsy resahana satria lasa frein le izy amin'le développement. Mba azonareo an-tsaina ve ohatra fotsiny zany mivoaka kely a firy ny zanaky ny faritra ny manam-pahaizana ary firifiry am'ireo zanaky ny faritra ireo no tena mahazo toerana ao amin'ny fitantanana amin'ny fiainam-pirenena. Zavatra tena hitako anankiray zao ary tena hoe anisan'ny mahafinaritra mihitsy de Gaulle io manko tena azo alain'ny exemple mihitsy io amin'ny resaka fitantanana. Hatram'izay nanana de Gaulle mera tompoko tsy nisy mera fopona tao de Gaulle. Tsara fantatritsika zany. Tsy nisy mera fopona tao de Gaulle ary de Gaulle de nadio foana manomboka tam'izany mandrakitia androany. Ny fiarahamonina de tena mifandray tsara mihitsy ankoatra nisy an'ireny hoe anina politika an'le boikely reny. Fa tsy voasimba ny politika ny fiarahamonina ao de Gaulle. Karakory e? Mbola tsara. Manao an'izany ny olona fampiarahana. Akory aby tsika ao e? Iny jijy? Zay zany le revy. Iny jijy? Ary rehefa misy ny jijy de misy olona volontaire avy any mampirevy. Hoe inona ny revy zany amin'ny dikan'io jijy io. Tany io olona akaiky amiko io. Mba azonareo an-tsaina. Mbola tsy nisy an'ileo Grand Hôtel tamin'izany a. Tonga teo amin'ny aéroport izy de nierikenika ohatran'ny lasalasa dala mahita an'le olona gentil be daholo, tsara fanahy be daholo de tia nisy ray aman-dreny tonga avy any. Fantatro ianao ozy izy. Gaga be izy. Le zanako lamatoa zany io mbola kely tsy ampy raha misy de misy mbola izy irery tamin'izany satria 92 le lamatoa. De andao ianao ozy izy entiko any amiko fa fantatro ianao. Nataotra ihany de niantso aloha hoe ahoana fa misy an'izao, misy an'izao, misy an'izao de ozy izy zahako hoe fantatro aho izy a fa tsy fantako hoe mahafantatra anazy izy satria olon-dehibe izy ho aho. Olobe an-tanàna ho aho io olona io a, fandana ho aho matokisa fa za amin'io mbola tsy tany de Gaulle akory a. Fa nefa tsy haiko zany nalefako tany le olona akaiky anahy tamin'izany. Olobe an-tanàna ho aho io fandana fa tsy fantatro aho na fantany na tsia. Iza ozy nareo io olona io? Farosy. Iza ozy nareo olona io? Ny ray aman-dreny Toto-Besola. Tonga de miproposeany hoe andao any aminay raha maka vakansy ianao meko anao daholo ny tomobila sy ny chauffeur tiako ho afa-po ianao. Gaga! Ary tena gaga tanteraka. Verina zéro koa ny lohako. Hitanao raha anao a? Satria samy tao amiko mipetraka ireo ray aman-dreny anankiroa ireo, ny mamako zany sy tantinako nitaiza anahy io rehefa lehibe indépendant de zany indray no nitaiza antitra zany. Hitanareo zany ho a? Raisin'ny olona izy a, ampoma madio. Eny e mba mitandrema ihany. Zay zany le éducation. Mba mitandrema ihany e. Aza de matokitoko foana e. De entina chauffeur n'inona nitsangatsangana eran'ny ramena, miantsena ry zareo zany de tena à la limite hoe tady ho sirena mihitsy zany ray aman-dreny Toto-Besola. De rehefa hody zany olona akaiky eo après herinandro la veille de hoe fa inona ataoko ny antony andraisanareo mivady anahy. Dao ny navaliny ray aman-dreny Toto-Besola. Paix à son âme. Ary tiako raisitsika menakavy rehetrarehetra mihitsy mba ho anatra reo tribaliste reo.
Ary indrindrindrindra nareo rasista reo, zao ny afany. Tena marary, ary tena marary anay madama. Rehefa tonga an'Antananarivo zay, de na ohatra ary zay mandeha amin'ny hôtel atao hoe 5 étoiles, manamboly Toto-Besola, ny ray aman-dreny Toto-Besola, tokony halala an'zany tsika mandeha amin'ny Hilton zay. De na vazaha, nefa eo de 20 heures zay, na malagasy avao Antananarivo, de ampiandrasina mihitsy zay ho farany. Manavakavaka Antananarivo madama. Makany amin'ny restaurant zay, tena hoe miavona mihitsy le olona, atsipony ohatran'izao le carte ozy, serviranay. Miavona Antananarivo, ary manavakavaka Antananarivo madama. Entiko izy ho ataoko 4 ary ho zaraiko amin'ny zanaka Antananarivo sy zay olona manodidina zay teninao zay. Satria na izaho koa aza tonga taty de natahotra ozy. Okay ary, lasa. Nandeha nakany aho noho ny asako satria niara-niasa tamin'ny Secrène, niara-niasa tamin'ny Sirama, ary ho anao Andriamatoa Azizy, raha tsy te hahita olana ianao, fantatra anao fa ny Majunga no mipetraka, Marin Marchand ianao, de zao miankavy ianao tompoko, omeko herinandro ianao, avoay ho hitan'ny olona rehetrarehetra eto ny dossier fananan'ny Secrène vola. Tena mba miankavy ianao aho, fa raha tsy vitanao zay ao anatin'ny herinandro, de miala tsiny aho, fa ianao Andriamatoa Azizy, satria ianao de manoratra foana any ambadika any hoe avoay ny volan'ny Secrène, avoay n'izao. Tena tsy fantatrao mihitsy ny zavatra vitako tao amin'ny Secrène, ary ny zavatra tsy fantatrao firy ny zaza nitezaiko tao amin'izany Secrène zany, ary tafita daholo. Misy any Mayotte amin'izao fotoan'izao, misy any La Réunion, misy any Comore, ary zay tafajanonao Diego de tafita tsara. Any tsy fantatrao zany. Tsy fantatrao akory zany, tsy fantatrao akory hoe zany Fleury Rakotomalaly zany ny sponsor numéro 1 Secrène Cosmos Handball tamin'izany andro zany. Fa rehefa tonga tao le DG anankiray de nipotehany daholo zany, tsy hanono ny anarana, ary groupe matanjaka be, tena atao hoe mahery be mihitsy raha groupe zany no nalefako tao amin'ny Secrène. Tsy mbola nisy nanao an'izany tao hoe mivarotra groupe ka miaraka amin'ny formation aty an-dafy. Nisy mpiasa anankiroa formena taty, mba manadiady aloha vao miteniteny foana. Tena manadiady aloha vao miteniteny foana fa sao de efa antitra vao inona gagazo. Satria ianao Majunga no mipetraka, tsy sarotra amiko mihitsy ny hitory anao. Le Azizy tsy haiko ny anaran'izy iny. Sao ianao ramatoa anankiray zay no miteny hoe alao fa ho teneniko izy fa na izany ara toy izay no ditanao. Meko herinandro ianao, avoay. Avoay ho hitan'ny malagasy hoe ity Fleury ity de tena mpanao détournement Rakotomalaly. Zay zany anankiray. Dia ray volana après an'izay nakany Diego. Rehefa tonga teo Diego, vao tonga teo amin'ny aéroport, tena mba nitezaina tany La Réunion ihany mahafantatra an'izany rehetra hoe fofona ranomasina sy fofona fety sy fofona sakafo tsara. Vao naheno aho, ary rehefa nahita an'ireto olona tsara fanahy ary tena tonga de mitsikitsiky, akory lahy, akory karakory, ino vaovao, ohatran'izany. Tonga soa tanàna, ohatran'izany. Tonga soa aty aminay. De aveo aho nentina taxi.
Tamin'izany tonga de ozy le taxi. Za tsy mitondra olo hafa fa tsy izy rery. Ao tsy manaiky an'izany aho fa mitondrà olo hafa. De aveo fa atao frais normal ianao fa tsy manaiky. De mitondra olona de tonga de iny de efa korana zany. Hoe andao akory ahoana ramose? Tsy misy coin mahafinaritra raha ohatra ianao te hiala hetaheta. Aza matahotra anao fa tsy olana ozy izy frais-nakay na miandry kely eo ary za fa mba tiako hitanao tanànanay. De nentiny tao am'le gargotte zay misy fany, misy tony sakafo amin'ny aly tony zany, misy lambo, misy sokatra, misy ino ty chauve-souris. On a partagé un plat parce que tamin'ny folo zay ny tonga tany. Raha vao lany folo tonga any Diego zany amin'ny 5 maraina miala any an-trano de tonga de niara nikorana teo niaraka tam'le olona tonga taminay. Rehefa tonga teo amin'ny hôtely aho de latsaka ny ranomasoko. Satria na tonga tao amin'ny hôtely koa raha mbola afaka koa ny fandraisan'le olona. Ary tena mahafinaritra. Latsaka ny ranomasoko tao amin'ny chambre. Fa naninona ny nampianarina fitaizana tahak'izany. Nanomboka teo aho ary nanafarako taranaka mihitsy. Hajanony ny fanavakavahana fa tsy mitondra lavitra. Nanafarako taranaka mihitsy. Hany ka rehefa nanao asa tokony ho fantatrareo manko fa io gare routière amin'ny Majunga io avy taminay mivady io. Nanampy anay ny Jovena tamin'izany jusqu'à hauteur de tsy haiko 6 milliards 7 milliards iny. Fa ny vola lany tao efa presque 9 milliards. Takan'izany koa ny tany Diego, gare routière any Diego io. Fleury Rakotomalala no nanao an'io tompoko, mivady. À peu près ohatran'izay koa ny lany tao. Ka rehefa tonga tany Diego, tany Majunga, tany am'izany atao hoe tena zone rouge, tsisy zay tsy mahalala an'izany atao hoe terrain mena zany. Raisiko ny défi mantsy amin'ny monsieur le maire. Docteur Nirina ny maire tamin'izany. Sahanao ve ozy izy nanao? Raisiko aho. Monsieur Fleury, zany terrain mena zany nie tsy antsoina fotsiny hoe terrain mena fa na amin'ny pôlisy ara tsy mahasahy miditra any. Aleo fa raisiko aho. Ataoko. Natao ny convention rehetrarehetra, natao ny consultation rehetra sao de misy olona intéressé hanao an'le projet tsisy intéressé de voatery za ihany, tsy hoe voatery fa za moa ny tompon'le izy de efa nataoko le izy zany tsotra be. Nanatona an'ireto tanora soi-disant manamôly, soi-disant chômeur, soi-disant mpanendaka, ary tena marina zany. Fa rehefa niresaka, mifanazava tsara, tsisy fanavakavahana hoe ianao patron be na hoe be vola be. Fa tena tsy maintsy midina ambany ianao rehefa miresaka amin'ny olona, fa tsy ianao no mieboebo hoe zao na izao. Izay zavatra tena niapprécien'le olona satria zao mihitsy no nataon'le mbola tsara antsika Alpha. Zao mihitsy no nataon'ireo tanora ireo, anareo Borizany fetsy. Henonareo zany tsy nilefitra fa hoy zao hoe ambilaza aho anam-potoana hidemontreko anareo fa gagnant nareo ao anatin'ity opération ty. Fa raha ohatra ho anareo tsy gagnant, de azonareo atao vonohy eto aho. Alatsao eto ny rahako. Hoy le ray zay, mafy laolo ty zalahy. De ngeda be indrindra tamin-drahalahy. Matahotra ihany aloha na ianao zay, mafy laolo ty zalahy. Fa nipody izy aveo de miverina de mipetraka teo akaiky izy. Ia zalahy hiaraka amin'ny président ty fa anareo zay hiaraka aminay atsangano tananao zay. Fa za hiaro anazy io. Hitanareo am'izany le izy. Zany hoe rehefa tsapan'ny olona zany ianao fa tsy ao anatin'le fanavakavahana, asoroko mihitsy le hoe hicréer asa ho an'ny rahalahy. Tsisy dikany amin'ny famarotana rongony, na ny fanendahana na ny halatra omeko an-drahalahy isan'andro miditra aminy
ny karama omeko azy isam-bolana. Fa ny zavatra nafinaritra azy de hoe mivoaka eto nareo mahazo certificat daholo hoe nanao chantier école. Lazaiko aminareo tompoko fa maromaro amin'ireo olona niasa nanao chantier école tao no lasa miasa na antselika na permanent amin'ny kolasy amintsika miteny zao. Zany zavatra zany tany amin'ny taona on va dire hoe tsy tadidiko intsony afa be loatra tsinona le asa natao ohatran'izany taty aoriana fa angamba ny tany amin'ny 2010 tany, oui 2010 tany zany, 2010 2011 ohatran'izany a, oui 2010 2011. De rehefa nanao an'izay zavatra zay ahako a de hitan'ny ray aman-dreny tao Majunga natahotra ihany aloha izy ireo hoe le borizany misy borizany-jany hono ao an-terrain ao manao asa ohatran'izao. De nindaisin'ny olobe anankifito za de nadiadina. De rehefa vita mifanadiadina de mifandray tanana, ay ve tsika samy tsika ihany. Tsy tantarako anareo hoe inona ny dikan'izay tsika samy tsika izay fa any amin'ny faran'ilay izy lazaiko. Tao le de rehefa lasa le anankifito, le anankenina de le anankiray sisa nijanona satria tao an-tokantrano le izy. De io olona io no nanangana anahy. Tiako be hozy izy ny zavatra ataonao ary mbola tsy nisy nanao an'izao na teto Mahajanga aza. Tsisy nasany andraikitra an'ireo tanora reo izy izy ka nihaona tamin'ireo tanora reo ka hoe nasany ady hevitra tamin'ireo tanora reo tahaka ny nataonao. Zany tsy malala hoe ay misy pitsikilona ray aman-dreny amin'ireo tanora reo. Gaga fotsiny au courant le olobe. Ka zao hozy izy. Mba tsy anao hozy izy hoe mieritreritra ny hilatsaka député eto aminay. Non, non. Tsy m'intéressé anazy anao. Sao de hilatsaka mera koa ianao hozy. Non, non. Ay mahafinaritra kosa zany mba tsy mba ohatran'ny sasany hozy izy. Ka zao hozy izy izay mihitsy ny tena tediaviko. Fa zao hanao lanonana antsika de hatsangako zanako ianao. De am'izay ianao protégé eto Majunga eto. Raha sanatria mety misy olona ratsy ka mieritreritra hoe hanao politika nahatongavanao eto Majunga eto. Tsy mieritreritra an'izany ray aman-dreny. Ataovy dada hozy izy, tsy mieritreritra an'izany hoe dada aho. Atao ny lanonana de natsangany zay mivady ho zanako reo olona. Zay mahatonga an'le hoe fleury Majunga. Ary za raha ataonareo hoe sakalava tena fiera be mihitsy a. Tena lazaiko anareo zany. Za raha lazainareo hoe andriana ohatrany tsy de eny e, ny ray aman-dreniko ohatran'izany na de hoe misy olona misalira an'izany ary. Fa za raha ataonareo hoe sakalava tena fiera be mihitsy a. Ary ny taranako tena niteneniko mihitsy hoe raha mbola malagasy foana ka nahavaiza izy nahavaiza aza manavaka fa raha tia ny laisany de vadio. Tao anatin'izay le fitaizan'le tantinako zay a. Gaga zao ty fianakaviany ty mety ho gaga koa nareo. Misy fianakaviany zay any Ankolabe. Mpanao sambo hazo io izy. Berisson ny anarany. Tsy fantatro moa ny hafaran'ny izay zazavavy zay. Fa ny nahafantarako fitiavana voalohany, vendrambelana ihany za ty e. Voalohany de izay Jocelyne Berisson zay. Jocelyne Berisson. Tsy haiko na aiza izy zao na aiza fa zanak'olona tao Antalà tao izy Ankolabe. Saika tsy hoe saika fa nandalo naka vakansa tao Antananarivo tany amin'ny taona 1997 tany. Nifankatia zay sy io zazavavy io ary tsy afianako anareo fa tena mifankatia tokoa. Fa saingy zao tsy mifankahita intsony zay taty aoriana satria izy lavitra be tany. Za koa avy eo moa tsy afaka nandehandeha nakany. Ary nahatongavan'izany rehetrarehetra zany de tsy tongatonga ho azy. Tsy tongatonga ho azy satria ny antony de zao. La Réunion tompoko, zone côtière, une petite île. Tena nety tamiko ny filinana tany
Ary rehefa tena tonga tany Déco, tonga de j'ai retrouvé ma petite réunion à moi, autant pour Tamatave, autant pour Majunga. Donc là, je suis allé afaka manontany nareo, na any Déco, na Tamatave, na Majunga, ao anatin'ny fanavakavahana ve zany Fleury zany. Na any Antananarivo koa aza. Iny any lahady maraina na sabotsy maraina, mandeha misakafo, mihinana sabedy, ery amin'ny Abonahoasy moa, tsy tadidiko intsony, misy anankiroa izy. Indray le ety aminay Majunga, de indray le ry aminay, le ry amin'ny Déco. Aza adinonareo fa noraisiko noraisin'izany fianakaviana Monibo zany ohatry ny hoe neveu-ny mihitsy. Oui, général Monibo. Je considère le fils de Monibo, tonton Monibo, général, paix à son âme. Quelqu'un qui m'a beaucoup apprécié, quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Za tena teneniko zany hoe mialatsiny atoko ohatrany hoe manao milaza hoe za fa tsy de fombako loatra zay fa tsy maintsy ampitaiko manko zany. Nampianatra ahako zavatra be de be zany. Général Bonamosa 67 de misy anankiray Nirina. Bonamosa de Bolahoasy le ray mosa Bonamasy, tsy tadidiko. Nampianatra zavatra be de be zany. Resaka stratégie militaire, stratégie politique, politique sy na io fifohana sigara io ary nampianariny zany ray aman-dreny zany anahy. Les bons whisky et tout ça. Même quand il me disait un jour tu auras une fille, moi c'est une petite fille que j'ai à la maison, c'est elle qui est la maîtresse de la maison. C'est même pas ma femme moi aussi. C'est ce qui m'arrive aussi actuellement. À Bonahoasy. Oui, Lisa Koul. À Bonahoasy. Miaraka amin'ny Abdou Begin. Mety fantatrareo angambany Abdou Begin. Ka tia manavakavaka ty zany tena. Ianao moa zany tena kivy mihitsy ianao rehefa mahita an'le Antananarivo zany a. Tsy zao kosa aloha tsy afenina fa efa mihevitsy izy ireo. Efa mihevitsy satria efa manomboka mandeha zany le fifanankalozana amina inona izy teo amin'ny tokony averin'ny fanjakana zany le hoe mandeha misy terme zay filaza azy alefa maka vakansa ny zanaka Antananarivo alefa ny Tuliara, de ny Tuliara ao Antananarivo, de ny Déco makany Tamatavy, ohatrohatran'izay tamin'ny andron'ny Ratsiraka mbola nisy kely ohatran'izay. Fa tokony averina iny fa anisany nahatonga nahatsara zavatra iny. Fa l'isany hoe ny tena gravy amin'ity zavatra ity de zao mbola misy koa zany hoe ny faran'izao le tany Tuliara hoe samy miady eo. Adiniko moa le izy ny Antanosy sy ny Baranga izy teo. Mbola misy koa zany. Any amin'ny Antemoro koa misy mbola mizarazara efatra koa ny bety. Reo olona raha hitondra amin'ny Madagasikara zany, mila hainy tantaran'ny Madagasikara tompoko colonie de vacances. Mila fantatra ny tantaran'ny Madagasikara ary zay no mahatonga ny Andry Rajoelina manao petatoko io fotsiny. Colonie de vacances. Zay no mahatonga ny Andry Rajoelina tsy tafavoaka io. Fa raha vao tsy manana olona ianao eo akaikinao, tsy mahalala ny tantaran'ny Madagasikara, dona amin'ny rindrina ianao. Tantaran'ny Madagasikara hoe ny za koa zany ajanony koa le fitenenana hoe foko. Mba miangavy antsika mpanao tantara zany ajanona le hoe foko. Réducteur izy iny, c'est un mot réducteur. Satria ny foko, ny tribu zany raha tiatsika fa tsy haiko moa ny ilazana azy zany ankoatran'ny foko kosa aloha, eo no hanahirana antsika menakavy. Fa ny tribu rehetra manana mpanjaka, de no tsara ty teny ty ary mbola averiko foana fa eo mihitsy manko ny taraiky le mpanavakavaka. Ny foko nanana mpanjaka ary mbola manana mpanjaka de andriana tompony. Par définition zay n'izy. Ary oka koa ty fanambanina amin'ny beau bleu ty na amin'ny beau manga ty.
Fa raha nisy ny karazan'olona natokisany fanjakana ny merina na hoe analamanga de tsy tafiditra tao amin'ny palais raha tsy mandalo amin'ny consentement-ny maintenireny satria ireny no natokisan'ny mpanjaka kokoa noho ny olona hafa. Ny Betsileo koa de nanana ny mpanjakany a. Misy zany atao hoe Betsileo be zany. Tokony ho fantatra daholo zany fa tsy eritreretinao akory hoe ty olona mba haninao ty ne ka taranaka mpanjaka ambony. Tsy manana mpanjaka ny tsy mety, fa ny tsy mety indray de mpanolontsaina mahay. Ary zay no mahatonga an'le hoe dinio tsara fa ny olona manana fiaviana tsy mety intellectuellement mahay. Tena miteny anao an'izany aho. Tena sahako zao miteny anao fianakaviana tehin-drazanarivelo. Tsy mety reny. Professeur, membre ny akademia frantsay. Alain io zany. Le ministra teo, profy à l'université any a Genève angambany izy teo na atao hoe Suisse fotsiny e. Pasteur tehin-drazanarivelo, raha tsy diso aho docteur en théologie na plus n'izay. Ny tsy mety dia marina fa tsy nanana mpanjaka izy, fa izy mpanolontsaina mahay. Ary izy zay ny vocation-dreo intellectuellement fort. Tsy haiko moa Hussein na magistrat zany na tsy mety na tsy, fa ny tsy mety fantatro fianakaviana Damasy zao, professeur Damasy, zanaky Damasy paix à son âme, dokotera daholo. Tiako tenenanareo hoe ajanony le fanavakavahana fa ianao manavakavaka io, quelle que soit la forme de fanavakavahana en question, mety tsy mahavoa an'le ankiray akory. Mety tsy mahavoa akory. Na ara-panahy fotsiny ary. Tena miteny anareo aho fa ny olona any amin'ny faritra, ny ray aman-dreny any amin'ny faritra manam-panahy. Tena gaga ianao miresaka aminy hoe ohatra fotsiny nomeko anankiray ianao, alohan'ny nanambady aho de nanary ny dada. Saïd Hassan io. De hoy izy mantsy a, ianao ve hozy izy andeha hanambady io de masaka ara-panahy ve ianao io izy? Silamo ndraiky mon père adoptif a. Mba ahafahanao malala koa zany hoe aza manantena mihitsy ianao Fleury Rakotomanala no andeha hanenjika finoana silamo zany. Aza manantena mihitsy koa ianao ny hoe Fleury Rakotomalala protestant de andeha hanenjika finoana katolika. Ianao io ve hozy izy andeha hanambady? Masaka ara-panahy ve ianao hozy izy? Mba fantatrao ve hozy izy fa ny vady VADI ao anatin'ny tokantrano hozy izy raha vao misy zavatra ray kely fotsiny asorinao, takany hoe asorinao le V de sady mampianatra anareo azy hoe zany. Asorinao le V, inona ny dikan'izay hozy izy? Ady. Vao miala fotsiny le V de ady. De tsy vady intsony iny zany hozy. Fa ady. Tonga saina tam'izay a. Tonga saina tam'izay ary tena resaka hoe lalina zany fampianarana zany e. Tsy izy irery a, fa nareny général Monibo reny a, mampianatra anao an'izany hoe fahalalam-pomba, fanajana olona, tafapetraka ianao. Tafapetraka ianao. Am'le canapé an'izay moa
Ianao koa tena miletika tsara ao, miaraka amin'le single malt avy any sy le sigara. Any mahafinaritra anazy mihitsy zany taloha ary rehefa tsy afaka namely intsony izy de tena nalahelo mihitsy aho satria za rehefa makany Diego tsy maintsy mandalo amin'ny tonton. Na misy inona na misy tsy maintsy fa raha vao tsy mandalo any aminy, taony mahita any Jacob a, taony mahita any Jacob, izy miakatra Antananarivo tsy maninona izy na tsy mijery anao ary. Fa ianao raha tsy mandalo any aminy, anao leroa nandalo taty ka tsy raha hita. Nanao erreur anankiray zay aho tam'zay, tsy raha hita ozy. Ajanony ny fanavakavahana tompoko, tena mba engaviako. Tsy hoe ngita ny volon'le zazakely, tsy hoe ngita na hoe mainty ny fihodirako ohatra. Raisiko amin'ny tenako mihitsy, ka fotsy ianao ka milaza ianao hoe ianao no tena enjana. Marina mihitsy ny tenin'ny Laifoty, Lila Mahitsy ambo. Tsy alà am'zesitandrina. De fotsy alà zany de hoe ialahy no tena enjana. Nefa tsika tao am-pianarana rehefa natao nandeha ny fianarana, tao ohatran'ny voaka any lahy ozy lery. Marina reny zavatra reny, tena marina. Tam'zay asa raha tadidin'ny Lalatina Piry ty bandy ty. Nisy bandy zay avy any Manakara. Dia rehefa tonga deuxième année zay a, tamy géographie lazain'ny le ramatoa zay, fa tsy géographie any tompoko no nataoko azafady a. Rehefa tonga zay tamy deuxième année, de misy bandy zay tonga de tonga avy any amy patte d'éléphant. Efa tsy lamaody intsony ny patte d'éléphant tam'zany a. Tonga de patte d'éléphant de miaraka am'le Braun ry, bandy avy any Manakara io bandy io. Tsy tadidiko intsony moa ny anarany. Braun io bandy io. Gaga kely aloha madame Rakotoarison Jacqueline nijery azy. Ah bon, c'est pas pour sa bronitude ou son volo ngita no andehanany aty fa hianatra. Tsisy prof na iray aza tam'zany à l'université tompoko ary mbola enjana ny université tam'zany raha resaka hoe comportement moral zany. Vao midérapy ianao tonga de tratran'ny remontrance na admonesté publiquement. Fa tsy le bandy koa tonga de mahay e. Raha any amin'ny faritra izy mi-s'exprime tsara izy. Satria tsy azo atao miteny gasy tam'zany, na mametraka fanontaniana ary. S'exprime tsara le bandy ary ny tena ao tsara mihitsy. Ka didiko ianao manavakavaka io any amin'ny faritra. Mifangaro ny teny frantsay sy ny teny malagasy. Ary moramora ny olona any amin'ny faritra, ohatra zao any Nosy be, ny miteny an'izany teny italiana zany. Ray mihitsy io. Tsy mila makany am-pianarana izy. Tsy mila mianatra izy fa miteny italiana io rangahy ty. Teny frantsay, miteny italiana. Gaga ianao, oa le dika. Ary voan'le ty indray zaza. Avoy ianao. Satria izy mifandray am'le vazaha touriste tonga foana. Ianao tonga avy any Monsieur Milay, mandray tanana azy ianao de misy olo zay tonga de manasa tanana mihitsy aty ambadika. Mbola tsisy coronavirus tam'zany. Fa inona le ty ataon'la ty? Aloha le sasana ihany fa tsy fantatra ny nandehanan'ny tanan'le roa ndray. Ary nandehanan'ny tanan'ny langa mba fantatrin'le roa koa. Sao de mba tsy mety le zany ataonareo zany. Ajanony le fanavakavahana. Io bandy io le Braun zay, patte d'éléphant zay, io ny major de promotion anay tao amin'ny géographie. Voalohany foana le bandy, efa Braun io. Amaranako azy. Ahafahanareo matsapa hoe mandeha any amin'ny fitaizana diso nareo, ary mandeha makany amin'ny fitaizana tena atao hoe nandra. Marina fa misy ary io rasisme iainantsika, tribalisme iainantsika any Madagasikara iny hoe tsy ampafirin'ny any Afrique du Sud. Azafady, tsy ampafiriny any États-Unis. Any États-Unis ne tena tonga de misy an'izany hoe État
tonga dia rasista fotsiny zao e. Tonga dia rasista fotsiny zao. Fa zao nisy ezaka be dia be vita amin'ny fitondram-panjakana amerikanina sy ny société civile amerikanina. Dia inona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Rehefa misy ny recrutement, tsy ny ino izy teo, il y a un mot pour ça, tsy ny texture ny volonao na ny couleur ny tarehinao no important amin'ilay olona, fa qu'est-ce que vous avez dans la tête et qu'est-ce que vous avez dans le ventre. Ny olona efa tonga amin'izany. Qu'est-ce que vous avez dans la tête et qu'est-ce que vous avez dans le ventre. C'est pour ça que les États-Unis, ils se développent comme ça. Et c'est pour ça que le rêve américain existe. Le rêve américain existe. Aty a Frantsa mbola misy io fanavakavahana io, na ianao fotsifotsy tonga avy any iny ianao ne tsy mipasy ianao par rapport an'le blonde aveo. Efa tonga aty e, nefa anao tonga any misy milay ary avakavahanao le malagasy. Misy koa zany entre malagasy aty a Frantsa. Ary ny akama dia tena nanao ezaka mafy mihitsy ary isaorako amin'ireo mpiara-mitolona amiko. Fa ny akama dia tonga dia ny hoe miaraka tsika mianakavy samy ao daholo ny malagasy rehetra. Ny akama rery no mahavita an'izany hoe misy lanonana aty a Frantsa samy ao daholo ny malagasy rehetra. Ao daholo ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary mitovitovy mihitsy nisy. Rehefa manao hetsika ary zay dia isaorako ny mahajanga takanalo. Tena isaorako atsika mianakavy fa atsika foana no domine. Boka Mazanga foana ny feno teo. Ary tamin'ny farany teo, thème natao farany teo, Tuléar, feno koa be avy any teo. Be olo baka Tuléar koa tao. Hoe marina ny teninao zany tsy ambany laza. Fa tena mampalahelo e. Mba azonareo an-tsaina zao. Mbola misy io nitrositsika. Tena vaky barara mihitsy le akamany a Côte d'Ivoire. Olona mipetraka any Côte d'Ivoire miadana tsara, tsisy antony tokony eritreretany an'izany Madagasikara zany intsony. Fa tohana ny fony. Marary ny fony. Tout ce qu'on fait, c'est pour Antananarivo. André Rajoelina le fait ça, parce qu'il a peur des gens qui habitent Antananarivo. Za kosa tsy manavaka eo hoe ho any Antananarivo dia hoe ana, maro ny olona avy any amin'ny faritra mipetraka ao Antananarivo. Fa atahorany André Rajoelina le Antananarivo. Hitan'izay daholo moa izay mpitondra teo. Jereo tsara, asiko enonareo manko rehefa aveo le choix. Le cadrage napetraka Macron, fa lasa izy nakany amin'ny téléphérique au lieu de mieritreritra développement agricole. Tous les projets ka hoe mahafatifaty dia ao Antananarivo. Tsy aferina zay no navoan'ny Rajaonarimampianina. Tany amin'ny faritra no nataony, tany nataony be dia be. Antananarivo nga vaky loha amin'izany, zay teneniko anareo institutionnaliser le fanavahana. Misy le izy. Satria na le olona vao mifaritra ary mipetraka ao Antananarivo tsy mahatsapa akory hoe manipuler an'ireto mpanao gazety reto tsika. Reo fanaovan-gazety ao Antananarivo reo, le patron de presse reo, majorité andreo miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Mba nanao Andriamatoa Rajaonarimampianina fa alohan'ny hidiran-dralahy teo amin'ny fitondrana dia nidorana. Mazava-be izy any nandoro an'ireny le point de mire sy sensible sy ny karazan'ireny e. Tafiditra ao anatin'ny fanavakavahana tanterakantsika. Jereo ny composition ny gouvernement. Ny olona avy any amin'ny faritra dia strapontin. Izao mba nisaoran'Andriamanitra hoe mba tafakatra ministre ny transport zany. Andriamatoa, sa moa anaran'izy teo? Tinoka Roberto. Kanefany mbola poison, poste cadeau empoisonné.
Problemany ary-mady. Tsy mifanaraka izy roa lahy, iry koa niditra anatin'ilay problema amin'ny Madarel. Satria misy zavatra tsy mazava be dia be koa ao anatin'ny Madarel io, aza adinonareo. Fa raha misy manana patrimoine betsaka indrindra ankoatran'ny commerce dia ny RNCFM tompoko. Manana trano izy maromaro, manana tany izy maromaro, lasa Madarel daholo zany. Aniza fotsiny ny salle fanaovana fety ho an'ny mpiasan'ny gara, ao amin'ny PK0. Valio ny teniko dia fantatrareo hoe iza. Ao anatin'izany groupe zany ve, tompon'ny groupe io ve misy olona avy any amin'ny faritra miasa? Valio fotsiny hoe iza. Iza zany mametraka amin'ny fanavakavahana ao Madagasikara. Institutionnalisé izy. Tsisy bobleu anaty fitondram-panjakana. Tsisy. Zandro tatao miko miandrana zaho. Tsisy bobleu amin'ny fitondram-panjakana. Ankoatran'ny Aben de Malala. Tizantsika andefa hira kely fotsiny satria handray vahiny rehefa avy eo dia tonga tsika dia resaka an'ilay ONU zany. Hira kely fotsiny alefako ity satria dédicace an'ireo le inona izy teo, le tanora na madama nanoratra tamiko nanome encouragement hoe vonona izay nitsangana. Salut Rabaina, Ogi. Efa miteny Rabaina, miteny an'izany raha izay fa raha milatsaka candidat nareo sy Laikoto dia toanako. Nareo sy Laikoto possible koa raha ohatra hoe anankitelo dia tsy haiko fa mesa manonga angambany. Fa dada tsy intéressé amin'izany e. Tsy zany député zany na hoe ministre zany, premier ministre zany. Zay ny olona intéressé amin'ny place manko tsika olona tsy fantatra. Ok, d'avoir dédicace à la santé des gens que j'aime. Hira farany nataony izy teo Patrick Bruel. Ndao tsy azo alefatra amin'ny farany. Dia avy eo andefa ny hira-pirenena frantsay, misy dikan'izay satria tiako ampifandraisina amin'ny éditorial amin'ny resaka karbonetra miasa be tany amin'ny ONU. C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté, c'est mon premier vélo quand il me l'a donné, c'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle à 4h30 à la porte de l'école. C'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir, que je vienne le cœur ou la peine ne les empêche de sourire, que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir. Zany ny hira henoko amin'izao fotoan'izao ary anisan'ny tena tiako izay hiran'ny Patrick Bruel izay. Alohan'ny hidirantsika amin'ny resaka ONU, kabaron'ny filoham-pirenena, dia ho alefa kely aloha ty hira-pirenena ity, mba jery antsika daholo tsika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie,
Zay. Sont impurs izy. Maninona tsara izy teo? Ino tsara. Formez vos bataillons. Chanson impurs izy. Abreuve nos sillons. Zao tiako fantatrareo tsara aloha ny positionko amin'io Île Zépars io. Miah zany positionko sanangaziko moi-même. Fa tsy ny hoe akamo akory ny tompon'izany position zany fa za. Ary assumeoko zay responsabilitéko zay. Za zany tena faly hoe bahana amin'ny frantsay io am'izao andro zao, am'izao période zao, hitondra ny Andry Rajoelina zao. Manana ranomasina firy kilomètre carré tsika. Mba manontany mba manjono le gasy kely am'le sambo kely fanjonoana. Mba ampiana ve le malagasy amin'ny fahaizana manondrana? Ampiana ve le malagasy amin'ny fahaizana midévelopper ny aktivitény? Fa ny eo ampelantanany ara no miena satria misy an'ireto le sambo 500 sinoa mandrobo sy manjono amin'ny faritra ranomasina malagasy. Ny antsika zany de tena autorisena mihitsy satria Ocean Indiana zany ngeda be zany. Jereo tsara ny Ocean Indiana maingantrazaka mahay mipakaiza. Fa ny malagasy moa zany limité araky ny convention internationale. Fa ny antsika autorisena zany avy mihitsy. Tsy fantatra hoe inona ny contrepartie fa ny zavatra hita de na ny famataranandro ny dolara efa miliara ny vidiny. Famataranandro fotsiny. Ka maika zany hoe manao ahoana ny WC an-drareo? Mety ho lasa saina ianao Ka zao positionko manokana de zao niza faly niza tsy faly. Faly aho hoe bahana amin'ny frantsay Île Zépars. Ary raha mila aprisika ary za de aprisiako mihitsy. Aprisiako. Aveo mamaly anao Augie fa lasa tapaka le filinina, le vola be nindramin'ny président Rabaina fa atao tsy tonga aty présidentanao manao an'izany. De zao, zavatra teneniko anao de zao. Faly aho ary raha mamprisika amin'ny frantsay mihitsy ara aprisiako. Satria inona ny antony? Raha vao tonga any an-tanan'ny mpahay azy io, inona ny zava-rehetra aby? Ny sinoa no mizakazaka eo ary ny andralasy aussi mandrakizay. De tsy zay raha angamba 500 millions de dollars de samy miala. Ataovy disponible ary zay reviny laisany ao. Nefa amin'io ny zavatra mety any amin'ny quelques centaines de milliards mihitsy ny valeur. Zay no mahafaly anahy.
mahay zavatr'Andriamanitra. Ny olona mitaky an'io ilzepars io zany, hoe meo. Misy taimina respektena tompoko rehefa manao zavatra. Misy ao am'izao fazy zao tsika tena amy fazina impossible, tsy omen'ny frantsay any Andry Rajoelina mihitsy io. Satria tonga de lasa base militaire ary lasa base d'ancrage ny Chine na ny Sinoa na tsy haiko. Mety za koa miara-miasa am'dralahy, aleo tsy teneniko. De anona korotana ao amin'ny Océan Indianina ao io. Tadio zay teniko zay. Ny frantsay no akaiky amin'ny malagasy raha ny fotom-pisainana sy ny filôzofia. Frantsay koa rehefa izy koa no ho ratsy toetra de ratsy toetra izy. C'est pas l'État que je parle, le français normal, le citoyen. Mitovitovy amin'ny malagasy ihany ny filôzofia sy ny psikôlôzia ny frantsay sy ny malagasy raha resaka vahoaka zany. Mety amiko nitazoman'ny la Frantsa ilzepars. Fa izao tsy zany no nangataka, tsy zany no nizesta hoe alaiko ilzepars. Alohan'ny hatongavako any amin'ny ilzepars de zao. Rehefa naheno aho zany an'ireto olona marisarisa de hoe tsara kosa ny kabarin'ny Andry Rajoelina. Tsy teneniko eto le akamo ankiray zay fa saika teniteny foana satria fa izy zoky estimeko izy de tsy nasa niteny aho. Kanefa na izany miala tsiny raha zoko tsy maintsy zaraiko eto ihany hoe inona no tena nataitra ahy. Teny aloha ny diplomaty paraina Auguste tam'le tao amin'ny ministère en coopération, vice-ministre io sa ministre délégué zay tsy tadidiko. Iny eo ihany, fa le tany amin'ny ONU. Tsy teny an'ity olon-dehibe ty aho fa olon-dehibe manam-pahaizana. Mahay tsara an'izany atao hoe diplomatie zany. Mahay tsara an'izany atao hoe sehatra ONU zany. Ary rehefa miteny izy de noverifiako nihaino kabarina filoham-pirenena anankiray amin'ny teny anglisy izy io. Tsy hoe za akory anglophile de hoe tiako ny olona miteny anglisy de hoe lazaiko hoe tsara le kabarin'le ramatoa. Fa rehefa nihaino aho toa tsy de nitratrary izy hoe zay nahavita hôpitaly, zay nahavita hôtely ngeda be, zay nahavita terrain de foot ohatran'izao. Fa elle a parlé d'une dynamique mondiale. Elle est restée par rapport au thème imposé, initié par l'ONU, l'objet même de la grande réunion, du moins 76e réunion de l'ONU. J'ai comparé satria tsy maintsy mba honnête ianao zany satria sao de disitsipelina ianao avy eo. Zay zany tsy miditra am'le disitsipelina e. Azo atao tsara mihitsy hoe bon nga tenin-drazanao tsy maninona zany. Samby manao an'izany daholo nahazahazo ao raha manao an'izany. Misy olona zao miteny hoe propos diffamante nefa tapaizana. Tsisy inona azonao atao propos diffamante. Aiza ary zany manam-pahaizana koa le olona inona koa zay la géographe tsisy tsy hainy iah zany efa tena ketrika be ambony be zany hoe teny le olona de propos diffamante. Tsy zaka amin'ny fahaizany za zany Fleury. C'est pas que j'excite les gens encore.
Tsy fantatrareo ny olona teny zany. Faute de français zany tsy haniny base amin'izy. Nanana DG zay a vazaha. Rehefa vao recruter izy vao fantatra hoe niveau 5e. Manonona azy akory tokony alefany amin'ny siramamy. Rehefa mijereko ny zavatra soratra ary le tia kay nandrabe eo a. Le ity tsy mavoa. Fa izy indray raha resaka négociation mavoa. Convaincre olona mivava, voa. Ary amidiny ampitoerana mihitsy. Fa tsy hany nitondrako azy, tsy hany. Nieno. Enoky ny sasany. Les instituteurs en classe de primaire, ils vous apprennent. Les profs, ils vous initient. Au collège, hein, lycée aussi. À l'université, ils vous poussent à faire des recherches. Azonareo ve ny différence zany teny efa zany? Les instituteurs, ils vous apprennent. Au lycée, au collège, ils vous font découvrir. À l'université, ils vous poussent à faire des recherches. Tazavatra tamin'izay niveau zay, niveaun'ny Andry Rajoelina. Ny Andry Rajoelina indray no nampianatra. Il a appris. Zany ianao rehefa mampianatra manko dia minare an'le formule sy le calcul fotsiny hoe 2 plus 2 égale 4. C'était des 2 plus 2 égale 4. Terrain de foot lehibe indrindra aty amin'ny Océan Indien. Dia lasa saina amin'ny olona enjana be zany a. Ngetaben'olon'le atsy ve? Anisan'ny manao trano social be indrindra izahay any amin'ny Océan Indien. Mais ça veut dire tena mifona toko. Tena mifona, tena bordel de merde. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Azafady. Hitanareo, saika tafateny foana, efa mifona mihitsy ohatran'izao. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Tsy hitany akory raha tsy Île Maurice, tsy hitany akory raha tsy Seychelles. Isan'ny minitra dia misy building mitrangana. Ny building Prometeva tsy hita hatramin'izao fa ary ambadiky ny tranon'ny Rableu ary. Any Ambobao any akaiky ny vatany misy hoe Andrableu. Toalety amboarina ary. Tokanana. Miasa zany carbonate zany. Et la totale, quand il a dit sur les pipelines. Manao pipeline zay ozy izy ary mbola tsisy nanao an'izany. C'est des pipelines qui n'a ou qui n'ont jamais été faits. Mandraiky le bandy ty hoa, tsy carbonetra intsony ny ampiasain'le ry. Fa iny ty le fampatoriana. Le toerana amin'iny dia efa matory, io aky. Adiniko le s'il te plaît mon fils. Chloroforme. Tonga dia chloroforme fotsiny zao, tonga dia matory daholo e. Adininy malagasy. Le ry zany any amin'ny assemblée ONU dia sady mikendry mitady financement izy no miezaka miaky teny laingany par rapport amin'ny malagasy aty à Madagascar. Zany hoe il s'adresse surtout aux malgaches. Enjana eno fa aty amin'ny ONU mihitsy ny ty vazaha. Ary tonga dia hita raha le niveau an'le français. Raha marina aloha le ateneninareo hoe inspecteur de police. Da tsy miteny hoe tsy mahay ny inspecteur de police. Fa mba fantaro any amin'ny école de police hoe inspecteur niveau-any. Dia fantatra hoe iza zany
no nanoratra n'iny discours iny. Le bandy manoratra an'le discours, miezaka ny ampiakatra ny dinamika ikaran'le filoham-pirenena Poutine ary hiezaka hiconvaincre ny malagasy. Diso adresy zany le kabary iny e. Diso adresy iny. Kabarina olona instituteur, mampianatra classe de primaire. À ce niveau-là, on ne narre pas ce que tu as fait. D'autant plus les gens, ils savent pertinemment. Tu ne fais que renarrer, re-raconter. Donc c'est du plat réchauffé. Ce que les gens t'ont donné comme financement, comme soutien. Tu parles de, nous on a fait ceci, on a fait cela, mais que dalle, c'est pas toi qui as financé ça. Ce sont les gens qui sont en face de toi. Il n'y a aucune surprise pour eux. Qu'est-ce que tu as amené comme dynamique par rapport à ce discours sur le plan mondial? En dehors de ce que tu racontes comme sottises et bêtises. Le mot que les gens ils voulaient entendre, ça va tout. Les mots que les gens ils voulaient entendre, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que tu es par rapport à la lutte contre la corruption? Tu n'en as point parlé. Tu n'en as point parlé. Alors que c'est ça qui intéresse les gens qui étaient restés là. Parce que d'habitude, quand il y a des gens, il y a une personnalité sur laquelle les autres n'ont aucun intérêt, ils quittent la salle. La preuve, il n'y avait pas suffisamment de chefs d'État qui ont assisté au discours de André Rajoelina. Vérifiez bien les sary mivoaka re olona mba jereo le diplomatie fa tsy miteny fotsiny hoe oatra amban'ilay le kabarin'le ry a. Nul, zéro pointé. Mba fantatra ihany zany nivoan'izany atao hoe miakatra any amin'ny ONU zany. Ça veut financer un projet là. Dia zany indray zesteny là tonga ery ananiny ery. Dia any amin'ny farany là vao misaotra hoe je remercie l'ONU, je remercie le FMI. Qui a oublié? Sauf tsika malagasy. Dia sahatsika no miteny hoe tsara le kabary. Bon, c'est pas beaucoup lourd. Alors, ça va, vite. Tsara le kabary. Il y a 2 ans de cela, on a de kabary intervention, anaty campagne là na miteny hoe na 3 taona ary lahy tsika tsy anankarena raha mbola hiara-iasa be Banque mondiale sy ny FMI ary amin'ny ONU là comme un serpent mivadika tampoka. Iny là tonga dia misaotra ny FMI solennellement, officiellement. Asa indray le Zandinier 974 zao, ity ny nafarana, ity ny tonga. Oui. Ny nafarana dia tsy miasa amin'ny FMI. Na 30 ans ary tsy anankarena. Iny le bandy avy eo. Raha za lesy ny ohatran'ny lary andro tsy afeno koa. Tena miala tsiny a bandy. Miala tsiny a boy kely. Tsy manao an'ireny kravaty ireny le teo. Be loatra le zavatra tena hoe ampère créen-danga. Dia projet an'ny herinareo ary mampianina le pipeline. Miala avy any amboniny andraso aloha précisé tsara. Avaratra Ampany. Mipaka jusqu'hatrany amboniny Ambovimbe any. 198 km. Dia lazainy là hoe any là. Enjana anie zany. Tena hoe au niveau planétaire mihitsy le bandy no misoloky projet an'olona. Enjana anie zany e. Tena il faut le faire hein. Dia angamba nozy ny UNICEF fa fantasmagorique koa ty bandy ty. Hozy ny japonais. Purée mais c'est nous qui avons financé ça.
Donc les pipelines qu'on a fait avec Rajon Armapan n'existent plus. On est en train de dire que des pipelines qui n'ont jamais été faits. Voilà. Je vais vous prouver que finalement, vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin et bien analysé ce que André avait dit dans son discours. Je vous invite à écouter le petit reportage que j'ai fait. Ça, tadity tsara. Fa alohan'ny idiran'ny André tao amin'ny palais de l'Élysée dia tonga dia napetraka Emmanuel Macron midicté. Mba tsy elan'le ribala intsony manko rehefa mivoaka avao dia miteniteny foana iray. Satria apparemment Emmanuel Macron il a compris. Même s'il est là le gars, il va se référer toujours à ce qui est écrit dans son calepin. Il ne va pas écouter ce que moi je lui dirai. Donc il va inventer après les fantanines par nos gadgets. Va y tout côté. Et tout côté. Il va tout côté. Et tu as son cause. Et nous avons Emmanuel Macron. Nous avons mieritseritra hoe ahoana zany rehefa zany dia aza. Tany izy efa midicté an'le izy. Eno tsara. Nous avions pris l'initiative ensemble, en 2019, de créer une commission mixte. Elle a commencé ses travaux. Il est maintenant... Io zany, initiative ensemble izy en 2019. Commission mixte io, efa taloha io, efa tamin'ny andron'ny Rajon Armapan. Fa tsy zay no resakintsika eto, fa ian'io. Fa le après les commissions mixtes. Commission mixte, elle a commencé ses travaux. Il est maintenant important qu'elle puisse les poursuivre car nous partageons l'objectif d'ouvrir des perspectives communes de développement économique durable. D'ouvrir les... Ça passe trop vite dans ma tête, ça, il faut m'excuser. D'ouvrir des perspectives communes de... Voilà, d'ouvrir des perspectives communes. Alors, ça va perspectives communes de développement. Dia alao ianonareo tsara satria manjary ohatrany hoe zany mamorona ndao. L'objectif d'ouvrir des perspectives communes de développement économique durable pour cette zone, de protéger les trésors de biodiversité qu'elle abrite, d'avoir une stratégie aussi scientifique commune. Nous aurons également l'occasion d'aborder notre coopération en biodiversité qu'elle abrite, d'avoir une stratégie aussi scientifique commune. Nous aurons également l'occasion de protéger les trésors de biodiversité. Déjà, nous avons une perspective commune. Tonga dia mifaritany Emmanuel Macron arreveko le izy oa. Alors azava tsara aloha. J'accepte et j'admets. S'il y a lieu de pousser, encourager, je ferai. Satria zao ho any an-tanan'ny biby ango, i zavatra io raha sanatria lasany. Perspective commune aloha. Tsy zany ny prometiavan'ny André Rajoelina atsika. Azafady Tsy zany ny prometiavan'ny André Rajoelina amin'ny malagasy tany amin'ny propagande. Alaitsika io. Ho tonga aty Emmanuel Macron amin'ny 26 juin 2019 sa 2020. Amin'izay fotoan'izay ho aky-tena ny fandrahoantsika ny nosy malagasy ny île Jepat. Ouais, mitehaka daholo ny olona rehetra, mitehaka daholo ny olona rehetra. Ouais, milay be zany hoe vive président, vive André Rajoelina. Lazara ny eritreritra hoe io indray le risy ny balaoasiny le risy ny lainga. Ouais! Eritaona après, ohatrany hoe les 30 ans miaraka amin'ny FMI, tonga dia mifaritany nga Emmanuel Macron, perspective commune de développement pour une économie durable et zone protégée na
le fiteny azy manja be le fiteny azy any amin'ny CNEM ary métier satria ny vadiko manko spécialiste ary expert amin'ny resaka amin'izany atao hoe développement durable dia no kely. D'ouvrir des perspectives communes de développement économique durable pour cette zone, de protéger les trésors de biodiversité qu'elle abrite, de protéger les... ça passe trop vite dans ma tête, hein. J'oublie vite. D'avoir une stratégie aussi scientifique commune. Nous aurons également le mérite d'avoir une stratégie aussi scientifique commune. Voilà. Nous aurons... Asa misy stratégie scientifique commune. Tsy hitantsika tany amin'ny propagande dia zany tompoko. Nangatahana hoe azotsika io zay ny prometiavana antsika. Eto Andry Rajoelina, nareo fa tsy mahafantatra e. Ny fantatro tamin'izany dia nadamo Rajoelina ny dikany. Prévenir amin'ny malagasy hoe tsy hanino io bandy io. Zao nidibingotsika hoana ozy izy le zokilahy ankiray zay. Zao ro laharatsira koa izy vao menimenina. Tamin'izany andro na ny tonton raha ny teny hoe aleo lohajanona ity fifidianana ity. Izy napiditra amin'ny malagasy tamin'io. Zao le ry menimenina satria voatohana ny amin'ny saosiny ozy, ny businessiny. Zokibe tamin'ny politika zany no miteny an'izany. Miantso mihitsy hoe mba teneny ty ry zandry fa manahirana. Za efa mipetraka tsara tsy te hanao politika ty nikitikitia andalahy. Tamin'izany ihany teny ozy tsisy niena. Zao vao mikotikôty daholo, ho paiko daholo izy. Zokibe no izy miteny hoe ho paiko. Fa je les envoie balader ozy. Teo laha voadonako za zao no tsony lahy. Za ozy tena miadmire anao ry zandry fa toizy. Dia zao, inona kabary nge Andry Rajoelina tonga tany aminao eny io? Averiko kely ano commission mixte. Eno ia. Commune de développement économique durable pour cette 2019 de créer une commission mixte. Elle a commencé ses travaux. Il est maintenant important qu'elle puisse les poursuivre car nous partageons l'objectif d'ouvrir des perspectives communes de développement. Dia inona naverin'ny Andry Rajoelina tany amin'ny ONU ozy nareo? Andraso tedavina hoe le izy. Fa hitako ato. Sahita indray ny tata rehetra akany. Io. Ianao iara. Atongo lany ny sofina ary aza marary fo. Aleo aloha asiana irakim-pirenena kely frantsay satria mikabary ny filoham-pirenena. Tsy mandatsa ho tena azafady tena tsy mandatsa tsy dia fombako zany fa za koa manisy filinina. Liberté chère. Oh, mon pauvre pays. Ah, mes compatriotes qui sont dans le flou. Dawar. Question des îles éparses ou Nous Malagasy. Une blessure encore douloureuse dans le cœur de mon pays. Une blessure encore douloureuse. Vous allez entendre la suite. Et de mon peuple. Des engagements pour la décolonisation de Madagascar ont été pris par la France en 1945 à San Francisco. Le retour de l'indépendance n'est acquis qu'en 1960, autrement dit, 15 ans après. Une décolonisation pourtant inachevée jusqu'à ce jour, car la problématique des îles éparses n'a toujours pas été solutionnée, et ce, malgré 2 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va, c'est très bien. Mahita izy io hoe 45, 60, dia tia indray 79, dia 80, dia nisy an'izao regretté ny ONU. Vous allez entendre la gifle qui va nous lancer une grosse gifle. Et vous serez dégoûté.
Ohabolana inonareo dia. Vous serez dégoûté. Tsy haiko le ohabolana tiany takateneny, za tsy dia mahay an'iny loatra. Hitanao tsara, inoy, fa dégoûté anao. Dia io napagaga anahy. Efa ahoana raha nolazain'ny zalahy hoe nilay le kabaro? Inoy. D'abord, en 1979, demandant à la France d'initier sans tarder les négociations avec Madagascar pour la réintégration des îles qui ont été séparées de Madagascar de façon arbitraire. Eo amin'izay. Inoy amin'izay. Izy mihitsy no mandatsaka an'le 6e amin'le vitesy. Moa efa maty le akamy eny. Saky tena izy le tompon'ny kartiny Rafaly. Pe ataona son aminy. Izy mihitsy no mandrotsaka an'le vitesy 6e. Pourquoi? Pour faire plaisir à notre président Emmanuel Macron. Ben oui. La Marseillaise. Commence avec les Français, sous drapeau de la victoire, à couronne des malheurs accents. La Marseillaise. Qu'est-ce qu'il a dit? Le jeune homme. Je l'ai entendu. Puis, en 1980, l'Assemblée générale des Nations unies a regretté que les négociations recommandées dans la résolution 3491 n'aient pas été initiées et demande que cela soit effectif de façon urgente. Izao. Ahafahanareo mandinika tsara le komberaka. Hoe ty banty vendu. Avereny jerena le sary. Nihiratra be mihitsy le mason'le représentanteny la France. Nandinika azy. C'est pour le fixer. Tu vas dire des bêtises, petit couillon. Tu vas dire des bêtises, petit couillon. Nihiratra be mihitsy mason'le ramatoa. Avereny jerenany. Zay le teneniko anareo hoe analyse gestuelle na psychologie gestuelle. Inona zany natonga ny Andry Rajoelina hiteny an'ity zavatra teny an'ity dia toizako aminareo. Aujourd'hui, en 2021, c'est-à-dire 42 ans après, les résolutions des Nations Unies avec mon homologue français, le président Emmanuel Macron, nous œuvrons ensemble à travers la tenue des travaux au sein d'une commission mixte entre nos deux pays. C'est fini. L'espoir perdu. Ful sirompol. Kaodol malagasy. Tena miteny aminao raha malagasy. Tsy ny tunisianina, tsy ny algérianina, tsy ny congolais, tsy ny sud-africanina, tsy ny zambianina, tsy ny malawita, na ny sénégalais no atao amin'izany. Fa tonga dia tonga amin'ny aéroport mihitsy izy menakavy miaraka amin'ny hoe miala ianao. Zany no tena atao hoe felaka ary tena mampingosy ana bavy mihitsy. Satria c'est une trahison totale. Afa nafarana ozy izy les Indiens tiany tonga. Tsisy miresaka an'izany mihitsy hoe i Andry Rajoelina tsy niteny an'izany commission mixte zany. Mba mila fitandremana ihany ozy izy andrematoa ery Rajaonarimampianina alaintsika step by step. Fa izy tonga dia niteny hoe non, tsy zany e. Tonga dia azontsika io. Telle était sa promesse. Zany mentsika zao. Averina tsara. Et le président... Adobena mihitsy. Le président français. Tena hoe, aza aloha teneko za en marche. LRM. Za nanohana any Emmanuel Macron ho lany tany Madagascar satria afaka mifidy manko ny binationaux amin'ireny toerandreny ary amin'ity taona ity amin'ny 2022 mbola hanohana anazy activement raha zay koa no tianareo fantatra satria tsy tsara amin'ny tsara velatria, tsy tsara amin'ny mandangalangy. Allo azavy zay. Tsy ilaina amin'ny mandangalangy amin'ny politika fa tonga dia lazaina amin'ny marina. Ok.
D'abord. Emmanuel Macron, nous œuvrons ensemble à travers la tenue des travaux au sein d'une commission mixte entre nos deux pays. J'ai bonne foi. Sai, notifian'le fiainana taty à Paris. Azonao, efa nisy patony tamin'le téléphérique le izy. Azonareo. De alohany nandehanana tany, de mena ny téléphérique, de io ny kabary tsy maintsy atao se. Zao a. Misy axe anankitelo reo, de efatra faravakely ny teneniny Emmanuel Macron hoe selon les axes de développement prioritaires définis par vous izy. C'est pas défini par la France zany, ny resaka téléphérique. Fa ny frantsay efa nieritreritra hoe ho atao don izy iny fa ny problema tsy mipetraka amin'ny fatokisana. Donc tsy maintsy nasiana an'izay étape zay hoe tia no tenenin-dranga, tia ny azon-dranga. Ino tsara fa tamin'le visite farany teo, tsisy hoe nous vous prions na nous vous sollicitons. Fa vous allez entendre. De cette francophonie économique. Nous sommes le premier partenaire commercial de Madagascar. Les entreprises françaises sont engagées dans de nombreux projets en matière d'emploi, de développement économique, notamment dans le domaine des infrastructures énergétiques comme des transports, et je souhaite que nous puissions poursuivre au service justement de la stratégie que vous avez définie. La France justement est pleinement mobilisée pour accompagner le développement de Madagascar dans le cadre des priorités que vous avez définies. Dans le cadre des projets que vous avez définis. Nous sommes engagés à accompagner votre plan pour l'émergence à hauteur de 240 millions d'euros d'ici 2030 dans l'agriculture. D'ici 2030, 240 millions d'euros. Divisé par 9. Ça fait quoi? Ok. Maintenant, ça n'a que faire, c'est. Même pas. 20 millions d'euros par an. 23 angamba zay raha misy de misy. Mahantra anao ry fireneko. Ahoana moa ianao no tsy alahelo amin'ny zavatra ohatr'izany? Ahoana ianao no tsy ho voadona? 240 millions zany a? Jereo e! Ny andehanany commission mixte io, efa vita zay ny commission mixte. Vita ny fifanarahany. Tonga filoham-pirenena lasa anatin'izany. Aniorenany zay mianao amin'ny fasy ao. Teo zany frantsay fa misy ny an'ity sy ny avin'Andriamatoa Andriatsela. Petraka aty a Frantsa izy amin'izay. Tsy azony lahy extradena intsony e. Efa viana ny tenanareo azany la Frédéric, de mbola tsy havita zava-doza io bandy io, asory teo io. Sao a? Ho anareo milaza fa tsy tiako reo Ravalomanana tsy hanao siniana zany mihitsy. Day kosa aloha. De tonga de lazaiko aminareo zay. Tsy hanao siniana zany mihitsy Ravalomanana. Na inona nataonao ao, na inona nataonao quand il s'agit de hivarotra amin'ny Madagasikara, Ravalomanana, Ratsiraka, Zafy Albert, Hery Rajaonarimampianina, tsy hanao an'izany takaty e. Fa ty fatana jilambo ty mavita. De mbola mipetraka foana ianao malagasy, mbola eo foana ianao amin'ny style, mbola misy olona foana masahy miteny hoe lay kosa rangahy le discours-n'le ria. Tena saika amin'ny tena fe tapininona ny sofiny lahy, ialahy raikama diplomate, ianao razoko diplomate, de tsy tsapanao fa hoe tena mivaro. Saika ny teniteny foana indray a,
Zafady toko ifonako neny e. Misy neniko zay manko tena zay masaky miteny aho a. Fona azafady toko. Reny tsara le teniny. Développement hozy izy. Défini par vous. Lasa izy. Misy développement agricole ao anatin'le izy a. Finona ny raray ohatra isaky ny teny ratsy indray. IEM an'le rian'izany e. Zao lazaiko anareo. Za zany tena aza omenareo tsy mitsy raha tafateny ratsy be aho eto ndray andro any amin'ny zavatra ataonyity Andry Rajoelina. Possible anie mety tapaka lalandra tapaka eto e. Satria plus aho manome anareo an'le fanadihadiana, zafady toko. Plus aho manome anareo an'le fanadihadiana, dia efa manomboka hitako izy amin'le zay no mahatonga anahako indraindray en distorsion par rapport amin'le langazy sy ny atao anatin'ny saiko. Ny ahy saiko matetika araka ny tenin'le akamo anankiray zay, vehivavy io. Ny anao sainao mandeha lavitra be foana dia zay no mahatonga anao tsy araky ny olona indraindray izy. Ary tena naizara tsy manakazy satria tsy araky ny langaziko le izy. Ny saiko efa mahita lavitra be sady hoe tena mahatranga le malagasy. Tena maninona vitahana le olona. Tsy faute Emmanuel Macron zany a. C'est pas la faute de la France mihitsy kosa aloha. Samy mitady ny nandro ambakaina. Dia lany nandro teo dia hitan'ny olona teo. Za ve j'irai voir Emmanuel Macron un jour hoe mba tsy mety kosa raha ataonao an'le IG party Madagascar. Azafady. Azafady hein. Je lui dirai, vous avez bien fait. Parce que peut-être que vous ne savez pas. Mais bon, voilà. Ça allait tomber sur une main pas innocente, mais traître. On va s'attendre à ce que ce soit la Chine qui sera là. Mais la Chine am'izay aloha. Hitanareo fa zay ny le allergiako e. Efa tratran'le sentiment be ohatran'izay. Teny amiko foana ny olona hoe ianao entinao fonao loatra le izy tena manohana anazy zany e. Satria zany ny olona mpanao corruption amin'ny resaka hoe meo an'izao dia anaovana an'izao, halako reny. Ny olona tranon-dangy, halako reny. Ny olona manao zavatra ohatran'izao hoe tena vahoaka malagasy firy tapitra izy. Mivoambaka ery ambonin'ny ONU ery. Eny ambonin'ny ONU le dala manao, zay manko ny tsy azonareo, eny amin'ny pupitre reny sa inona filazany reny? Tribune. Tribune ny ONU izy no miakite, miangaze an'le firenena malagasy hoe perspective commune de développement pour une économie durable et zone protégée dans le cadre de une stratégie scientifique. À aucun moment, Andry Rajoelina nous a parlé de ça. Hein? Non. Ny zavatra nitenenina tamintsika dia tsotra be azotsika io. Manao redondance miala tsiny fa za foana mpiteny an'io hoe fa manao redondance ianao zany satria tiako hiditra tsara ao anatin'ny saintsika malagasy hoe c'est une haute trahison no nataony, c'est un acte de haute trahison nataony Andry Rajoelina tany amin'ny ONU. Satria averika any ny tenin'ny président Emmanuel Macron dia mazava be hoe commission mixte en vue an'izao dia niaky teny Andry Rajoelina teny amin'ny ONU le izy pour et poursuivre car nous partageons l'objectif d'ouvrir des perspectives communes de développement économique durable pour cette zone, de protéger les trésors de biodiversité qu'elle abrite, d'avoir une stratégie aussi scientifique commune. Voilà. Dia inona naveriny ery tany amin'ny ONU? Averiko. Zay foa ozy izy dia tokainy tsara satria inona sady te ho lany indray le ry amin'ny 2023. Asakasakareo malagasy, asakasakitsika malagasy aloha zay anaiky an'izany fa vao tonga teo izy, tsy tonga teo akory dia efa nampitandrina antsika rehetra.
hoe tany Jerosy io bandy io. Tany Jerosy io. Tapitapika eo tonga de tonga ny fitaovam-piadiana. De avy indray zao ny sasany amin'ny raccourci la Frantsa no nanome andreny. Azafady tompoko. Azafady. Négociation recommandée dans la résolution 3491 Jereo tsara eo amin'le hoe 1538 na 1214 de 1538 a de mahita nareo ny fivandravandran'le Ramatoa ty a any Andry Rajoelina de jereo tsara le stylo eny an-tanany a ny mpiretiny, ça veut dire qu'elle s'inquiète. Non. n'ait pas été initiée et demande que cela soit effectif de façon urgente. Aujourd'hui, en 2021, c'est-à-dire 42 ans après, les résolutions des Nations Unies, avec mon homologue français, le président Emmanuel Macron, nous œuvrons ensemble à travers la tenue des travaux au sein d'une commission mixte entre nos deux pays. J'ai bonne foi en une issue positive, juste et apaisée de ces travaux. Et j'invite notre organisation, les Nations Unies, à endosser son rôle pour veiller à cela de façon bienveillante et cohérente. Efa miteny anao a Aziz Aboubakar, avoay oa fa de efa miteny anao a tsy vitanao mamoaka an'izany d'ici une semaine de vous allez avoir des problèmes par rapport à la justice malgache. Je vous préviens. Io tsisy resaka hoe samy zanaky mahajanga atsika. Anao efa miansista foa anao, karaha mahay zavatra anao zany. Aboay dossier secret-na zany. Eo tsika mahita izy. Ya, aboay. Fa tandray so mitotona amin'ny zavatra diso a. Ny fahafantarako azy potika ny groupoko. Ale. Zay ny zavatra nitranga zany. Ka ambava homana po mieritreritra hoy ny fitenenan'izay tsy anjaran'ny mpanao gazety no mitondra ny vahoaka midina eny an-dalambe. Na hoe mieritreritra ny hanongam-panjakana. Tsy anjaran'ny mpanao gazety zany. Ny lobbying natongavana amin'izany, na zavatra tongavana amin'izany no ilaina. Mafy loha loatra isika. Efa ela no niteny. Fa izany ravalomanana izany tsy ho tafa, tsy ho tonga ho eo amin'ny fitondrana intsony. Tena miteninareo a, vitan'ny Andry Rajoelina zao iny zavatra iny. Tena mitena mafy ary tena mafy zay olona mahavita manala ny Rajoelina eo amin'ny fitondrana. Faut pas compter sur moi. Ah, ça c'est fini ça. Je vous ai donné pratiquement 2 ans et demi pour réfléchir. Là maintenant, vous pensez que c'est Ravalomanana qui pourra encore, ou du moins qui pourrait, faire tomber, du moins chuter Andry Rajoelina. Vous allez vous rêver complètement manofo. Tsisy olona na président africain ary ka vitan'ireny vitan'ny Andry Rajoelina ireny. Matoa izy mahavita an'ireny e. Hoe tena ery mihitsy izy miaraka ty azy ary tsy menatra. De dikan'izay sa izy satria tanjaka amin'ny protection. Ary za aloha de miala tsiny a. Tsy hita plus na moins am'izay a fa aza mitaritarika ako andeha hanonga-panjakana zany. Fa zay contre ny Andry nareo na de mijanona au niveau ny fanaovan-gazety éditorial, chronique, investigation, ça s'arrête là. Fa raha hoe hanonga-panjakana zany miala tsiny a, tsy mambrana zany. Nidona amin'ny rindrina.
Ny frantsay tsy hiaraka aminao amin'izany mihitsy. Tamin'izay ianao nomena 2 taona sy tapany ianao hoe avoahera ny olona tokony hiainga. Eo nareo efa tenenina hoe tsy mety io, tsy miainga io, mbola iny ihany ny système, tsy mety io, tsy mety. Efa nomena 12 taona nareo tao. Aza mitapy ry Aziz fa ho hitanao ao nahazo anao Lance respecteur Aziz Aboubakary. Zany reny dia davinoana zavy hoe azo avao ny dossier ny Sekrenina sy ny Solima, maninona tsy tonga dia avoakanao eo? Tonga dia aboahy. Zay le izy. Da tsika zany zao tonga amin'ny hoe haute trahison. Ahoana ny exploitenareo député? Fantatra aminareo député reo manko efa misy lalana, efa misy lasany amin'ny lalana hafa. Zany tenenareo fa tsy diso lalanareo. C'est aussi un bon chemin et une bonne voie. Teneniko zay. Rehefa tsy kopy an'izay dia aza kopy. Zavatra tokony ataony Marc Ravalomanana. Conseil-ny fa tsy fitiavan-tena Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tena miteny anao officiellement hoe tsy latsaka ary tsy hanao filoham-pirenena intsony aho. Fa za kosa dia hanampy ny malagasy amin'ny tolona zay atao. Raha manao an'izay déclaration zay ianao inoko fa andeha ary ho aingana fiazakazahana zany atao hoe malagasy ho tonga any amin'ny fandraisana. Zavazava aminareo angamba amin'ny position-ko par rapport an'izany. Fa raha mbola hoe resaka Ravalomanana zany ny portefeuille entinareo dia tsy tafy zany taoko. Very ny firenena. Zay no nahatonga ny nametraka tany amin'ny voalohany. Tany amin'ny voalohany efa ela be hoe nini. Tsy ahita olona hiteny an'izany nareo, ny antony dia zao. Mbola mafisika eto ary averiko eto. Fa tsy intéressé ho ataonareo hoe iny andeha hilatsaka filoham-pirenena. Tsy ho lany amin'izany koa. Ampanetretena ny teneniko an'izany. Normalement raha journaliste be dia be ny olona tsy tia azy satria izy milaza ny marina. Raha tena mahitsy izy ka milaza ny marina, betsaka ny mpanao politika tsy tia azy, fa ny vahoaka tia azy. Dia jereo fotsiny zao, tonga dia Aziz tony mitelitely foana. Tsy tany akory fa migary roa toerana mba andehanany sy andalovany eo Mazangaho, zany nanao azy. Oui, quand on est con, on est con. Parce qu'il se fait manipuler. Tsy intéressé amin'izany aho. Tsy intéressé ho ministra, tsy intéressé ho maire, tsy intéressé ho député. Tiako be ty asako ty, na dia tsy mampidi-bola ary. Tena lazaiko tsy mampidi-bola. Fa zao redevable amin'ilay fireneko, dia izay no idirako eto. Oui, teraka tany Morondava izy ka. Avako aho iny fa ny fitantanam-pirenena tsisy havan'izany. Aleo aloha izay ny androany satria efa nahatratra adiny 2 ahako. Fa ny resaka privatisation douane sy ny impôt iverenantsika rapitso-arivo satria tena marina tokoa zao raha hiresaka an'io androany dia safosafo fotsiny. Il y a à peu près 237 pages tsy maintsy ianarako. Mahatonga anahy miteninareo mafy anie ny asa fanaovan-gazety, manao investigation sy chroniqueur sy sady éditorialiste ty mafy anie io Tsy zany ny solution Michael Wood zany. Tsy zany hoe miala amin'ny frantsay zany, tsy possible zany. Mahay ny négocier amin'ny frantsay,
frantsay rehefa mahay minegosie ianao de mitilefika izy, ohatran'ny ataon'ny Australiana io. Hitanao izy mibabababa io. Ny Australiana anie tsy de firenena hoe tena henjana be e, fa mpanan-karena be fotsiny zareo. Ouais, manontany ahy ianao, qu'est-ce que vous proposez pour la gouvernance malgache? En 2 mots fotsiny teneniko anao a. Intégrité, 3 mots, intégrité, sincérité, honnêteté, 4e compétence. Intégrité, honnêteté, sincérité, compétence. 5e, transparence. IH, intégrité, honnêteté, H, compétence, C, transparence et sincérité. Et vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Déjà, Michael Wood, je ne se connais pas, donc on ne se tutoie pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est comme ça. Madagascar est dans la zone d'influence française. Vous croyez que même le Rwanda, quand il a changé de zone d'influence, l'Angleterre et la France n'ont pas fait des échanges, je ne dirais pas échanges tactiques ou techniques. Il ne faut pas rêver dans la vie, ouais. Les bouddhistes, on se croit être plus intelligent que les Français. Non, non, non. Faut pas rêver, mon vieux. Faut pas rêver. On doit passer une bonne, au moins 20 ans, 30 ans d'autocratie, si l'on peut dire, pour pouvoir dépasser la France, ne serait-ce que par là. C'est ce que le Rwanda a fait. Ni Taoïs. C'est ce que le Japon avait fait. Hermésie, tout comme Bafatato, Bafataro l'on tatara, zay vao miteniteny foana tompoko. Ok, ary misy koa nefa olona tena mahalala ny tantara mihitsy fa modiny tsy fantatra ny zavatra nianarany sy zavatra niainany tany am-pianarana tany. Eliany naika faly miarabanao tompoko. Faly mandray anao eto amin'ny fandaharana. Ok, mandram-piona daholo tsika. Samby ho tahian'Andriamanitra. Veloma mahafinaritra tompoko. Miverina eto aho rapitso hariva raha ohatra ka. Ka tsika aminao fa Michael Wood, c'est nous qui sommes nuls. On n'a pas des bons présidents. On a un très très mauvais président actuellement. Pourquoi quand c'est Erdal Janarmapian qui était venu en France lors de la conférence des bailleurs, il a pu soutirer 6 milliards de dollars. André Rajel, 248 millions. Il a pu construire 198 pipelines. Quand Rajel est en train de substituer je commence à être fatigué, Michael, là. C'est pas par rapport à vous, bien sûr, mais moi-même, je suis fatigué, donc je suis désolé. Si vous voulez, on peut continuer notre échange tranquillement par Messenger, mais pas ce soir, s'il vous plaît. D'accord? Merci beaucoup pour votre participation. Et respectueusement, je vous dis au revoir et bonsoir. Saotratsika rehetra amin'ny fanarahana ity fandaharana ity ary anisan'ny tena mahafinaritra ahako ny ato amin'ny YouTube zao satria maro nareo. Efa mahatratra any amin'ny 130 zao nareo ato a. Donc ça évolue très bien. Engane mba tsy ny événement hafahafa no mahatonga anareo tonga eto. Ogi, mandram-piona ianao ary toizy tsara le zavatra ataonao io fa tsara an'io e, tena
mety tsara ary hita hoe mana-talenta ianao, c'est pour ça que je vous encourage. Auguste tsy zanako zany fa amin'ilay fandaharana izy manao hoe Raben, dia c'est pour ça que je l'appelle mon fils. D'accord? Fa tsy zanako izy fa raha mitaona aloha izy zanako kosa raha izay no tianareo. Ok re, manam-peona tompoko samy mitahian'Andriamanitra daholo mino fahafa-po nareo raha pitso hanao ny privatisation amin'ny douane sy anio ty io mbola loza be koa. Loza ary tena loza. Dangerous no resaka tany 1 million d'hectares hoe saika namidina Ravalomanana. Iny 1 million d'hectares iny tompoko manipulation. Fambolena ny tanjona tamin'iny. Fambolena ny tanjona tamin'iny ary manipule daholo antsika menakavy. So tsika ny zezika mbola manafatra ihany. Efa raha vita amin'ny fanaovan'ny zezika tamin'ny bypass, tamin'iny digue iny, tsy nanafatra zezika intsony tsika. Parlons positive. Ary aza miteniteny foana rehefa miteny fa marina ihany, marina. Ok? Mandram-peona. Satria misy taitra zao olona ity mandoko ny Ravalomanana indray anie lery ka zay ny marina. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Olona ity dokafa lery koa raha Ravalomanana, mais que zay ny marina. Tediavinareo an-tainga zany. Zany hoe ny mpanomponareo zany tianareo. Zay ho le problème amin'ilay malagasy. Le olona nofakana, mpanamoly ariana ianony. Mercenaire politique. Tondray vola aty zany. De me vola. De tenenao hoe zao rangahy teneno fa tonga de ty. Tsoky mipetaka eny amin'ny tavanao. Ozy zany sojo zay Giacozuki andra fleury. Tonga anao de collapse. Vita ka. Vita tompoko. Miandry fotsiny vahiny mandram-peona daholo tompoko. Ouais.